kolotsaina na ny eto amin'ny rovan'ny Antananarivo izany na ihany koa ny anao mikianjaben'ny Mahamasina satria dia aorian'ny lanonana ofisialy eto dia isy ny fidina ny Andriamatoa Minisitra sy ireo vahiny manan-kaja ho eny amin'izay lanonana miarahana amin'ny sarababem-bahoaka eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay. Ny teny an-toerana moa dia tsy ahivina fa efa tamin'ny roa tolakandro teo nanomboka izay fety be izay satria tena fety ity fankalazana taom-baovao malagasy ity. Ny androany moa izany dia mbola izay fitsenana izay efa nisy ny karazana vakodrazana samihafa izay nanehoana ireo kolotsaina manerana Madagasikara tsy ny eto anivon-tany ihany fa ireo karazana hira ahafantarana ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra izay manamarika an'izay Madagasikara izay. Toy izay ihany koa no hitranga eto rehefa avy eo namana Bertrand Rariavamanana sy Nambintsy Velositraka satria dia isy ny seho hira izay ahafantarana ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara izay mampisehoana amin'ny lampamasoandro araka izay efa nambara teo izay. Nyari? Nyari misy ka. Ny ataontsika tsy afaka pisina hoe retournareo ve zany sa mba hitanao hoe nareo tsy andehandeha nareo rehefa avy eo. Ariny tianareo jerena. Karaha ohatra ilay miditra no komantenazy eo. Ilay miditra kansary mandeha ary ohatra hoe fa izay ilay amin'ny voalohany mantsy mbola iresaka généralité ilay fety iray manontolo alohan'ilay tapitangena le Mantsela Fanjaka. Le ambadika Mantsela Fanjaka le angiany le afo tsy maty avy eo. Le io trano ambadika eo io tena juste io ambadika.
firy minitra aloha zany zay mety manzana micro Izay idiran'zareo ihany ake nareo hoe tena vetivety ny eto izy efa voatafiditra ery hoe ministra dia efa tapaka ny anareo fa mivadika ary indray mandra-patongany zany hoe mania tongavany fotsiny zany nareo tokony miditra tompony
Tokony ny lanonana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao a. Fa mandeha miarabantsika rehetra. Taom-baovao malagasy fidiovana, taom-baovao malagasy mora ve zany? Tena mafimafy kely. Miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana amin'ny vantana. Mafy? Izay efa mafy a? Ny télévision malagasy sy ny Malagasy TV no miaraka mampita amin'ny vantana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ny andro. Miarahaba ny malagasy rehetra izay manaraka izao fandaharana amin'ny vantana, ampitaina ny fankalazana fety, hankalazana ny fitsenana ny taom-baovao malagasy izao, taom-baovao malagasy fidiovana raha ny marimarina kokoa. Miarahaba ny namana Bertrand Ranaivomanana ary miarahaba ny namana Zo Rakotondriana ihany koa. Dia miarahaba ny vahoaka malagasy tratran'ny faran'ny taona zany tsika amin'izao fotoana izao miaraka amin'keto zany Zo Rakotondriana sy Nambinitsoa Velositraka avy amin'ny Malagasy TV. Isika moa zany dia amin'ny tantara mivantana miainga avy eto amin'ny rovan'ny Madagasikara eto amin'ny lapan'ny Manjakamiadana ampiaina mivantana izany lanonana lehibe izany. Miarahaba ny namana Bertrand Ranaivomanana, miarahaba ny Nambinitsoa Velositraka ihany koa. Tsy ahivina ihany koa fa mandeha mivantana amin'ny onjam-peo Malagasy FM 91.4 ihany koa ty fandaharana mivantana arahantsika ity taom-baovao malagasy fitsenana ny taom-baovao malagasy ny androany 10 Martsa raha pitso ny tena ivon'izay fankalazana izay namana Nambinitsoa Velositraka afaka ampatsiahivina kely ny mpanaraka antsika ve hoe inona izay taom-baovao malagasy ankalaza tsika amin'izao fotoan'izao izay. Ya, ny taom-baovao malagasy fidiovana moa arak'izay hoe anarany hoe fidiovana izay dia mitsika hoe fahadiovana, mila madio am-po avokoa ny rehetra, eo ihany koa no amitranana ny fihavanana, ny fifankatiavana raha nisy disadisa dia miravina hatreo izany ary manamarika izany ity taom-baovao malagasy fidiovana tamin'ity taom-baovao ity satria dia nisy tokoa izay hoe firaisan-kina izay tsy misy intsony ireo antokotokon'olona na hoe antoko samihafa mankalaza samy manana ny azy avy fa samy miara mirahina ankalazan'izay ety amin'ny rovan'ny Madagasikara moa no ankalazana an'izay izany hoe rososina ny lanonana namana Bertrand sy namana Zo misy ny ety amin'ny rovan'ny Madagasikara izay andrasana ireo olom-panjakana rehetra, misy ihany koa ny eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay iarahantsika vahoaka tsy vaky volo rehetra ary misy ihany koa ny any amin'ny faritra tsirairay avy ihany. Sambany ihany koa tamin'ity taona ity no nisy an'izay fiarahana izay ary ity lanonana fety izay atrehantsika izao ity dia eo ambany ny fiahin'ny ministera-ny serasera sy ny kolotsaina izay sambany tamin'ity taona ity no nisy an'izay fikarakarana ny lanonana izay ho an'ny teny Kianjabe Mahamasina manokana dia efa tamin'ny 2 ratolakandro teo nanomboka izay fety be izay tamin'ny alalan'ireo vakodrazana sy raha mampiavaka ny faritra samihafa.
ho avy koa zay ho an'ny eto amin'ny lapa masoandro izay isian'ny fankalazany aty amin'ny rovan'ny Madagasikara isy an'izay fampisehoana karazana hira sy dia ahafantarana ny malagasy ray manontolo izay. Isika moa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fandraisana ny vahiny manakajy raha araka ny arofenitra izay napetraka ny mpikarakara izay ao anatin'ny firaisampo tanteraka ny mpikarakara izany lanonana malagasy ny taom-baovao malagasy moa dia fanombohany izany hoe ny andro voalohan'ny taona izay akalazaina mandritra ny taona rehetra ny mahazatra antsika moa zany dia hoe ilay voalohany volana janoary araky ny tetiandro grégorianina fa ny taom-baovao malagasy zay efa nisy hatramin'ny andro ny ralambo tany amin'ny taona 570 sy 500 tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo tany no efa nisy ary tena lanonana tena fety mihitsy no natao tamin'izany tahaka an'io ataontsika isaky ny voalohan'ny volana janoary io fa amin'izao dia miezaka tsika mampiasa izany oaty amin'ny taona oaty amin'ny taom-baovao malagasy. Nietriketrika ny lanonana araka izany ho antsika rehetra malagasy isaky ny faritra rehetra dia afaka mankalaza ihany koa na dia hoe tsy tonga aty amin'ny renivohitry ny Madagasikara ary tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny manamarika an'izay taom-baovao malagasy izay ihany koa ny afo tsy maty izay hotsenaintsika raha hariva. Izany efa tazantsika mandalo izany ihany koa miditra ny lapan'ny rovan'ny Madagasikara ny prinsesy feno sora Tsimamanga efa manomboka miditra tsikelikely moa zany ireo olo manakaja ambony hiatrika izao lanonana ofisialy amin'izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay efa maro ireo tonga niditra any anatiny any amin'izao fotoana izao dia efa ny manam-pahefana samihafa no miditra eto amin'ny lapa amin'izao fotoana izao. Ny mampiavaka izao fotoana lehibe zao ihany koa dia ny fahatongavan'ireo havana avy any amin'ny faritra izay tonga maro dia maro miaraka maneho ny firaisampo amin'izany hoe taom-baovao malagasy izany. Amin'izao fotoana izao dia miaraka miditra eto amin'ny rovan'ny Madagasikara ny PDS na Antananarivo PDS ny tanàna Antananarivo Richard Ramanambitana ary miaraka amin'eo mazava ho azy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Augustin Andriamananoro ary otronin'ireo vahiny manakaja maro amin'izany fotoana izany. Misy moa zany ny resadresaka izay ifanaovany satria mazava ho azy fa eto tokotanin'ny rova izay tsy impiry no miresaka sy miakatra eto fa fotoana lehibe zany zao iresahana mikasika ity rovan'ny Manjakamiadana ity ao anatin'izany fankalazana ny taom-baovao malagasy izany Nambinitsoa Velositraka. Ya, araky ny efa nampitaina hatramin'izay moa hetsika ara-kolotsaina samihafa amin'ity takariva ity. Sika moa dia ao anatin'ny fitaoam-panombohana ny taom-baovao malagasy ka tsara ihany nefa ny mamerimberina antsika ao atokantrano ao zao manaraka mivantana izao fandarana izao fa misy ihany koa ny hetsika lehibe ao amin'ny kianjan'ny Baria izay entin'ireo tanora izay hita maro dia maro amin'ny fahavononana ankafy izany hoe fankalazana ny
faran'ny taona ary miditra amin'ny taom-baovao malagasy izany ao anatin'ny tsy moa zany ny aorinan'ny fanaovana ny afotsomaty dia misy ny tsy mandromandry mandramaraina angamba zany no irahandro tanora reo raha ohatra ka fandehany zany lanonana izany ary efa fomba natao hatramin'izay ny fanaovana n'izany hoe fiarahana mientan'izany mitazantsika ihany koa ny ministra ny atitany Andriamatoa Tokely Justin izay nigadona eto amin'ity lapany manjaka miadana ity sato tsiraray no miteny tsiraray ay dia alao ataontsika manjamanja ministra anay fa tsy atao mikorotana fatatsika fa mamafanamby lehibe dia ny anadiovana anaty tanàna Antananarivo ao anatin'ny 10 andro ao anatin'ny fahaenina andro tsika amin'izao fotoana izao tsika koa nefa dia ao anatin'ny taom-baovao malagasy ny fanadiovana inona ny tena hoe lasa aloha économique zany fidiovana izay manao mise en boîte tsika rehefa avy eo ne ataontsika ya mifandraika tokoa anaovantsika anazy somaky amitsika ataontsika esorina kely aloha vetivety rehefa avy eo vao miaingo samy micro samy hafa ray TV mandeha ray voilà dia atao anatin'ity ve tsy manatashony kotrao atashony kotrao dia téléphone aloha sao dia maneno tsy maneno aloha fa izy aloha aloha izy aloha ministre mponina aloha ataontsika voalohany ay atao kaiky eto foana kely fotsiny eo zao dia rehefa avy eo rehefa avy eo miaraka amin'ny veritana aloha siny foana tsy momonina ve re zavatra ity tsy ataonany ana afaka miala am'izay le drone lesa fa momonina be ay lasa madame ministre zany miarahaba antsika rehetra malagasy tratran'izao taom-baovao malagasy izao ny taom-baovao malagasy dia manamarika ary mametraka ny hasiny fihavanana malagasy izay ny taolo taloha tena metraka hoe ny fihavanana anisany tena hoe tsara ary lova tsara napetraky nireo ray aman-drenitsika ny taom-baovao malagasy koa dia miakatra daholo ny vokatra tamin'izany andro zany dia maneho hafaliana sy faharavoravoana ny mpiarabelona rehetrarehetra mariky ny atao hoe fananana betsaka zany izany taom-baovao izany firavoravoana fifaliana ho izy ady eo eto dia mitady overy izany ataontsika hoe fihavanana malagasy izany zarazaray ny adala politika zarazaray ny toerana misy zarazaray ny fananana sy ny tsy fananana ireny rehetra ireny soatoavina malagasy koa amin'izao ary eny nandalo toe-tsarotra zany le atao hoe taom-baovao malagasy kanefa dia rehefa voaray le lalan-tsainan'ny fitiavana voaray le lalan-tsainan'ny fampihavanana ary indrindra ny fanetretena dia samy ray ina avokoa ka dia indretontsika rehetreto manoloana eto ny anakoroa TTS
solombavam-bahoaka ny andrina isasokajiny mifanotriny eto ihany koa amintsika rehetra amin'ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara izy ty toko enika dia makasitraka atsika rehetrarehetra ny anio dia andrehatra ny afo tsy matsika lay afo ny natao hoe fitiava-tanindrazana lay afo ny fifakatsiavana zay hoentitsika miampita amin'ny taona ho avy ny raha-pitso ka ho fanilo ho modelin'ireo zaza itsika mba hahafahantsika rehetrarehetra reto manatanteraka an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary tsika rehetra tompoko dia tsy maintsy mandresy misaotra tompoko. Madame députée de monsieur le mety ohatran'izay amin'ny style anaova finance Madame députée Fifaliana lehibe ho anay amin'ny mahasolombavambahoaka ny tenako eto amin'ny boriboritany faharoa no mandray ny monsieur le ministre princesse ato amin'ity lapa izay lapan'ny Madagasikara izay naverina vovoka lavenina no lasa mitsangana ohatr'izao ka dia miarahaba ny malagasy tsy vaky volo rehetrarehetra na tratra ny taom-baovao malagasy ity ka ho mirary soa atsika rehetrarehetra amin'izay rehetra asa atao ho an'ny fahasalamana indrindraindrindra dia manafatra ihany koa ny tena ho an'izay hoe amin'ny malagasy izay dia mba hipetrahan'ny fifankatiavana satria dia napetraky ny filohan'ny repoblika moa ilay hoe fitiavana no lehibe indrindra engany izany teny izany dia natao hiainantsika ary natao hiainantsika ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina indrindraindrindra fa ho an'ny mpiarabelona dia engany ihany koa hipetraka ihany koa ny resaka fihavanana malagasy izay tena anisany soatoavina noentin'ireo razantsika hatramin'izay fa mino fa raha ohatra ka miverina amin'izany isika hipetraka amin'izany isika dia mino fa irindra ny fiainam-pirenena irindra ny fandrosoana ny firenena ka amin'ny tenako moa zany dia nametraka mihitsiny mba ho atao ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny resaka éducation civique zany hoe ho apetraka
mba hahafahan'ireo zanakitsika miverina amin'izay fahaiza miaina izay amin'izay fiarahamonina milamina izay ka dia engany ka ho itsika no tara sy modely indrindrandrindra fa mitodika amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetrarehetra mba ho ray aman-dreny modely ary ho arahany taranaka mifandimby isanisany dia miarahaba ny vahoaka malagasy amin'izany fatratrarana ny taom-baovao izany misaotra ny Andriamatoa Filoha Mivady ihany koa izay nandefa miray fo amintsika amin'izao ary indrindrandrindra misaotra ny monsieur le ministre ny culture sy ny communication madame ministre ny population sy madame princesse monsieur le PDS sy ny ministre rehetrarehetra izay tonga nanotrina an'izany hoe taom-baovao malagasy izany ka hipetraka ho tantara ary ho atao isa-taonany izany fankalazana ny taom-baovao malagasy izany dia soava tsara daholo. Izany tomponantoka mety taom-baovao malagasy atrehantsika androany ity. Miarahaba atsika tompon'andraikitra Isatsokajiny, ianareo ministra, ianareo solombavambahoaka, ianareo tompon'andraikitry ny tanàna, ianareo princesse, isika zay miaino etona. Ny taom-baovao malagasy raisina eto amin'ny tanànan'Antananarivo amin'ny tompon'andraikitra voalohany tena eto amin'ity tanàna ny Arivo ity dia miaraba atsika rehetrarehetra mankalaza izany taom-baovao malagasy zay santarina manomboka androany ary tokony ho fierté atsika malagasy vahoaka ny Arivo izany ankalaza voalohany ny taom-baovao malagasy eto amin'ity rovan'ny Manjakamiadana, rovan'ny Madagasikara izay reharehan'ny vahoaka malagasy napetraky ny filoham-pirenena ity. Samy manana ny kolotsaina ny firenena samihafa hitatsika amin'ireny hoe taom-baovao sinoa, taom-baovao karana, taom-baovao isan-karazany ary androany anjaratsika ny manomboka sy manohy izany taom-baovao malagasy izany. Ny zavatra tiana apetraka ampitaina ny amintsika vahoaka ny Arivo dia ny taom-baovao malagasy dia miendrika zavatra vitsivitsy. Fametrahana aloha voalohany indrindra ny kolotsaina, famerenana ny kolotsaina nolovaintsika tamin'ireo razambentsika tany aloha tany ny amin'ny endrika fifanajana, fihavanana
zay sotoavina loloavintsika atapony loha. Ny fomba fijeriko manokana ary ama TDS ny tenako eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia tsy misy fihavanana izany raha tsy misy fifanajana. Amin'ny fomba fijeriko manokana zany dia mila mifanaja ny vahoaka malagasy. Mifanaja ametraka amin'ny fanajana ny rafitra misy eto Madagasikara rehefa lany amin'ny fomba ara-demokratika ny filoham-pirenena sy ireo isa-tsokajiny ao anatin'ny rafitra mitantana n'ity firenentsika ity dia isan'ny zava-dehibe ao anatin'izay endrim-panajana izay sotoavina tsy maintsy loloavintsika tampony loha. Izay fanajana izay hatrany amin'ny taranaka faramindimby rehefa ny ankizy manaja ray aman-dreny, ray aman-dreny manaja ny antanatohatra rehetra dia izay no miteraka ny atao hoe fihavanana. Ka izany fihavanana izany tsy ho tenitenentsika foana fa zavatra tena apetraka eo tampony loha, sotoavina tsy azo tsinotsiniavina satria ireo razantsika taloha na ny tainombo mivadika dia mahavoasazy taloha. Ary ankehitriny efa hitantsika fa misy ny fiovana toe-tsaina tsy mandika sy tsy manaja an'izany fifanajana ny sotoavina izany ary tsy mametraka ny fihavanana tena izy. Ka ity fankalazantsika ny taom-baovao malagasy ity araka ny fomba fijeriko dia amerina an'izany asin'ny fihavanana malagasy. Ingany isika mba tena iray fo, iray saina, ho tongotra miara-milanja, ho tongotra miara-mamindra, ho soroka miara-milanja ny amin'ny fametrahana avo dia avo ny asin'ny Madagasikara, famerenana ny asina maha-olona, ny asin'ny tanàna, ny asin'ny tony toerana manan-danjo tony, indrindra ny asin'ny taom-baovao. Ny taom-baovao zany dia apetrakintsika manomboka izao ary ankasitrahako manokana ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera izay mahatompona andraikitra voalohany amin'ny famerenana izany indray eto Madagasikara, indrindra eto amin'ny tanànan'ny Arivo, satria hitantsika fa na fanariana amin'ny fako ary amin'izao fotoana izao dia efa miverina amin'ny laoniny ny fanajan'ny olona izany amin'ny fanajana ny code municipal d'hygiène. Izany dia midika fa tena miezaka makany amin'ny fahatsarana amin'ny mazanaky Arivo antsika rehetrarehetra ary amin'ny mazanaky ny Andriana, zanaky ray aman-dreny malagasy ary tokony fierté antsika manomboka androany izany taom-baovao malagasy izany. Taom-baovao malagasy, ny rarina dia mety hoe ny fankalazana ankapobeny no atao eto Antananarivo fa ngamba ny aoriana dia any amin'ny faritra isan-karazany dia miaraka mankalaza ny taom-baovao malagasy ihany koa. Ary ny fanirianay dia mba ho hankalazaina ohatran'ireny amin'ny faran'ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao reny amin'ny manaraka ity taona vaovao malagasy ity rehefa fantatra meloha ilay izy. Fantatsika fa rehefa miandra ny manao réveillon izay ny olona dia ohatra tena mifaly, tena hoe zava-dehibe
fa zay zany mba faniriana avy any amin'ny faritra koa mba lazaina mialoha dia mba manao ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny vahoaka malagasy rehetra na Antananarivo na any aminay any amin'ny faritra zany misaotra indrindra. Relaxa izy dia atsotra resaka amin'ny fanajana tontolo iainana aty. Tena ohatsika zay tsika. Lobaka malagasy fa misy sarina sifaka satria na dia tamin'ny taonan'andrazantsika ara dia ny fiarovana tontolo iainana dia efa zava-dehibe ary miantso avy any tanora sy ho an'ny malagasy rehetra mba merina an'izany asina zany any asa masina zany miaro an'ny tontolo iainana zany nefa zany tafiditra anatin'ny kolotsaina malagasy dia ararotika zany ty andro fankalazana ny taom-baovao malagasy ty mba manentana tanteraka antsika malagasy rehetra mba hiaro an'ny tontolo iainana satria io ny tena fanamby be ny taranaka ho avy. Mankasitraka. Zay mihitsy. Farany zany mamarana azy.
malagasy zay tratran'izao andro lehibe andro volamena eo amin'ny tantara satria taom-baovao malagasy androany a dia fifaliana no oentina itsikitsikina ampiarabana antsika rehetra isa-tokantrano manarak'izay dia misaotra ny filoam-pirenena mivady ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta indrindra ianareo manakaja mpikambana ivon'ny gouvernemanta eo any koa ny andrimbavy rahalantsoa finisoa raha tsy mamanka izay ray aman-dreny misolo tena ny betsaka ihany koa makalaza izao taom-baovao izao manerana ny Madagasikara no anamariantsika izany taom-baovao malagasy zany polokely aloha fa tena tsy possible za manao interview raha vao ya ny voalohany dia fisaoran'Andriamanitra Andrenanahary izay nantontosa nalavorary nandahatra ny fotoanatsika ka nahafahantsika mianakavy isa-tokantrano manerana ny faritra makalaza izao andro lehibe andro malaza satria andro volamena ao antsika izany taom-baovao malagasy zany manarak'izay dia misaotra ny filoam-pirenena mivady ihany koa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta itsika rehetra olo manakaja ambony eo ny mpikambana ny ivon'ny gouvernemanta eo ny koa andriamatoa ben'ny tanàna izay manokatra varavarany arivo ho atsika ary indrindra moa eo anao ranabavy princesse raha tsy mamanka fenisoa ralandson izay misolo tena ny betsaka any koa reo ray aman-dreny ara-drazana izay mifanotritra sy mifamevinahitra amin'izao lanonana hoentsika andravahana ity fanokafana ny taom-baovao malagasy ity eto amin'ny rovan'ny Madagasikara itsika ary betsaka manerana ny faritra telo amby roapolo ary raha eto akibolomerina ny efa nitomboksika ny aingatany amin'ny fanotompo favahana izany tetsy ambotra biby ny toy teny ambotra trimo akalaza hatrany atongona ary tsy lasajanja ny eny mahamasina sy ny toerana maro midika zany fa fetiny malagasy ary androm-pifaliana ny taom-baovao malagasy fa indrindra andro mpamelana andro mpifankahatiavana ary fidiovana ihany koa anamadika ny lasa itsika anadio ny izay rehetra everitsika fa tokony avalona ary amitrana izay rovotra izay no lalantsaina entina hitonanatsika amin'izao lanona taom-baovao malagasy zao mba ho tena tsy fitafy vaovao fa tena olom-baovao tamin'ny taona 5 sy 7 volana novambra no nandrehitra ka nandrava dia ny filoam-pirenena no nanangana ary ankehitriny ao amin'izany kanja masoandro zany no amerenantsika indray ny firaisankina ny amerenantsika indray ny antitry ny tantara sy ny vakoka ka amerenakasiny indray ny soatoavina mamalagasy koa dia samy ho ten'Andriamanitra tsika ho tratry ny taona ho mangidy lavitry ny faty ary
lavitry ndrofy a samio ten'andriamanitra raba sarasara toboko lahy mandrosoafina toboko vavy
indray fanagnantreny arak'izao sary efa zotika amin'ny écran lehibe zao efa ao amin'ny lapany mahitsy daka iareo ray aman-dreny dikany hangala afo tsy maty hinday azy
Amin'izao andro firavorafony izao a dia tsy azontsika atao ny mandalo fotsiny an'itony vato fototra itony. Ity ny vato fototra nataony Ranavalona fahatelo ary izy ity dia nataony fikasany anaovana toerana andraisana anaovana lanonana ihany koa dia mitohy ny tantara satria tsy tapaka izany fa dia novitainy fitondrana ny tarihan'ny filoha Rajoelina ny famitana azy amin'izao fotoana izao ka dia io ampiasaintsika io andriamatoa ministry ny kolontsaina sy ny serasera andriamatoa PDS ny tanàna Antananarivo faly tokoa izahay satria dia manana toerana iray izay ahafahana mampita ny tantara fahizay mahafana ihany koa hivoriana anaovana ny fifankatsiavana ampitaina ny kolontsaina rehetrarehetra ko dia ty zany ty fototra ty zany dia ho tsy ahivy ny tantara foana fa efa vita izy ankehitr'io toy ny fahamaizana efa mitsangana izy ankehitr'io. Saotra tompo ndao arytsika mandroso ato amin'ny kianja masoandro. Lasy tompoko vavy miangavy atsika hitsangana andray ireo ray aman-drenitsika eto amin'ny kianja ny masoandro amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao. Tsy hipetrakintsika raha tsy efa vita ny hira-pirenena. Raisitsika miteka mafy be ry zareo. Sotra. Dia mitondra ny afo tsy maty ry zareo apetraka ao amin'ny fitoerany ary rehefa kelikely dia teo miroborobo redareda alohan'ny zarana azy amintsika mianakavy izay tonga manatrika eto.
tompoko lasy tompoko vavy Madagasikara dia firenena lehibe aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana manana ny taniny manana ny teniny manana ny tantarany manana ny fiandrianam-pireneny manana ny hira-pirenena ka dia hiaraka iredona ny hira-pirenena malagasy isika ijoro mahitsy mba hisorona ny satroka afaka mipetraka tsika tompoko ry fanagnandray fanagnandreny androany alahady 10 martsa 2024 ankalazagny ty taom-baovao malagasy amin'ny taongy 2024 toy ao mizara telo lehibe ty fandaharam-potoa atika androany ao ty kabary fandimbiasagny vaovao koa ty fampiredaredagny ty afo tsy maty ary fizaragny zay afo tsy maty zay ho amantikagny ary ao avao koa ty fampahafantaragny mahakasika ny anaka ny manditsy amina pongo maivana mikalotra amin'ny balikitsy manga ary ny lalonantsika dia tsy maintsy misy totorepika ao ny anaka moa dia akademia pirenena ny zavakanto sy ny kolotsaina izay misy mpitendry mpandia ary misy ihany koa ireo tanora ao amin'ny sekoly Sezia Varazova manatevin-dahara anazy ny mpandrindra ny dia dia ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga fahatelo ao amin'ny anaka anareo sehatra eny ary tompoko lasy tompoko vavy tonga amin'ny fandraisam-pitenenana sahady atsika izao fotoana izao dia atao ny mpikarakara vary tsy fotsy tsy andaona ary izao raharaha zao dia tsy vita raha tsy tao ny mpikarakara hosolotena ny mpikarakara ny taom-baovao malagasy dia andray fitenenana amin'ny princesy raha tsy mamanga ralanson fenso ary vola raisitsika miteka mafy be izy tompoko lasy tompoko vavy aodory analamanga lay feonkirano renesitsika teo fa saingy izao kosa entona dia hiteny hoe aody Madagasikara
tompoko lasy tompoko vavy manolotra ny arahabantsika rehetra ataoko toy ny molobolany itsika rehetra ka iray miodidina kanefa na izany naty zany ary ny fanjakana tompoko dia misy mpitantana ka dia manolotra ny arahaba na tsy eto ary izy ny andriamatoa filohan'ny repoblika ny Madagasikara sy Ramatoa Mialy Rajoelina indrindra moa zany fa voa aingana ny nankalazantsika vo atelona ny 20 Martsa ka dia reny nitarika tamin'izany izy. Manaraka izany ihany koa dia miarahaba ihany koa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Miarahaba nareo ministra rehetra tompoko singaniko ianao ny ministra ny Andrinandriamana Noro Augustin satria nitoto ianao tena fotsy ary nahandro ianao tena masaka ka afaka mizarana zany nahandro zany ho an'ny malagasy rehetra tompoko. Indreo ihany koa isika rehetra solombavam-bahoaka itsika rehetra be ny tanàna n'Antananarivo efa nanao ohatry zay tompoko miarabanao mankasitraka anao sy ireo mpiara-miasa aminao rehetra. Tsy dia haiko loatra moa tompoko ny tena mandahatra n'ity anaram-boninahitra ty fa ialako tsiny fa na izany ara tsy narosoko aloha ianareo ray aman-dreny satria tsy azo asosososo fa ianareo lay vovonany ity anolohany tompoko koa sarasara tsy ambaka tompoko tonga sy eto amin'izao toerana kianja masoandro mahafinaritra izao. Kianja masoandro izay andrarantsika ny hafanana andraisantsika n'ilay fitiavana lehibe satria izay no nahafahantsika nahavita an'izao zavatra izao. Fitiavana no omban'ny fanetretena teo amintsika ary satsika tena intsy tena nijoro dia tonga amin'izao toerana izao. Tsy adiniko nareo zanaka rehetra zanaka mampara rehetrarehetra satria tonga manandrika etona ary ninina tamin'ity fotoana ity ny ankizy izay toerany ataoko hoe fahadiovam-panahy no nitondra n'ilay afo tsy maty miampita fanilo ny fitiavan-tanindrazana fanilo ny finkirisana hatramin'izay ka dia isorako nareo ankizy manerana ny nosy rehetra mihitsy satria solo tena ihany nareo rianaka fa ho an'ny ankizy rehetra izany. Entona dia faly milaza amintsika rehetra fa manerana ny Madagasikara ny fankalazana izay isorana tanteraka ny fahaizan'ilay serasera eto amintsika tompoko. Omentsika tehaka reto serasera reto satria te mandeha mivantana manerana ny nosy izy ty ary anlorako ny arahaba amintsika rehetra any re arahaba hono hoe ampitiavana tanteraka antsika rehetrarehetra. Raha ny faniriana ao am-po dia tsy hijanona izy ity kanefa dia tsy maintsy manapetra ny zavatra rehetra ka dia engana isika rehetrarehetra tompoko mba hifamela ao anaty hifamela ny ratsy rehetrarehetra satria andingana n'ilay taom-baovao mba ho levona avokoa ny ratsy rehetra ka te hifamitra antsika. Tsy misy tena hoe anjely latsaka tany eto kanefa rehefa mifampitsetsetritsika dia mifankaty eo dia mifampitsikintsika mifandray tanana hiara-mpandroso ao Madagasikara. Misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ny prinsesy ninday izay kabary tamatikany teto izay izaho tika le handray ty filoha delegationa manokany aisy Antananarivo renivohitsy Andriamatoa Richard Manambitagna. Klasy tompoko vavy miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny tanàna Antananarivo eto amin'ity
rovan'ny Madagasikara izay misy atsika amin'izao fotoana izao. Soava tsara miaraba atsika rehetra tonga soa tokolasy tokovavy. Ianareo membre ny gouvernementa misy olo-tena ny Andriamatoa filohan'ny Republika sy ny Premier ministre lehibe ny gouvernementa. Finganana manokana ianao Andriamatoa ministre ny kolotsaina sy ny serasera mivady. Eo ianao Ramatoa Solombavambahoaka, eo nareo grand chancelier pametraka ny mahaboninahitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo nareo vahiny manakaja amin'ny toeram-boninahitra reo tsiraray avy, amin'ny grade nareo tsiraray avy ihany koa. Eo nareo ampanjaka rehetra manotrina an'ity lanonana tsy manam-paharoa androany ity. Eo isika rehetra vahiny tonga manotrina sy manome voninahitra ny taom-baovao malagasy. Ny taom-baovao malagasy ho an'ny arivo dia famerenana indray ny asina maha-olona, famerenana indray ny fifankatiavan'ny samy malagasy, indrindra eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara, eto Antananarivo renivohitra. Famerenana indray ny sotoavina feno dia ny fifankatiavana sy ny fifanajana. Mino tsika fa ity taom-baovao misokatra androany, ity tsy eto amin'ny renivohim-paritany, eto amin'ny capitale de Madagasikara, eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy, dia hitondra hainga avao tahaka ny fitondran'ny filohan'ny Republika, izany afo mpitiavana, afo tsy mety maty, afo ny fitiavan-tanindrazana, ary afo hitondra fampandrosoana marina, ary Madagasikara tsy maintsy mandroso araka ny filazan'ny filohan'ny Republika tokolasy tokovavy. Ny tanàna ny Arivo dia manana ny tantara manokana matoa ny safidiana Anjanahary nametrahana izany rovan'ny Madagasikara izany eto amin'ity renivohitry ny Madagasikara na ny capitale de Madagasikara ity. Mankasitraka manokana anareo mpikarakara satria zava-dehibe loatra hipetraka ho tantara manomboka androany indray, izany amerenana ny asin'ny Madagasikara, ny asin'ny Arivo, ny asin'ny vahoaka malagasy, ny asin'ny fifankatiavana, satria ny fitiavana no lehibe indrindra araka ny tenenin'ny filoha. Ny afatra fohy apetraka dia ny ahafahantsika tongotra miara-mamindra, ary soroka miara-milanja, ary saina miara-miketriketrika ny amin'izany famerenana ny asina izany, satria ny arivo lahy dia tsy maty indray andro, ary izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, ny arivo iray fo. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
sakafo be tompoko lasy tompoko vavy sambatra ao ny rahenana malakerana finaritra rafody manapodina tretrika raha zozoro manakijoroana fa sambatritsika malagasy manana ny kolotsaintsika zay tsy ataontsika tahaka ny digadigana akadika sady iva mivasoka fa tahaka ny asiny eny ambaty metendro sady avo mandina akasitrahantsika ny filohan'ny délégation manokany tanàna Antananarivo tamin'ny lahateny nataony teo akasitrahantsika ihany koa ny anaka tamin'ny siokanto nasehoany tamintsika tompolasy tompoko vavy toy ny fandraisam-pitenenana andray fitenenana zao nisitry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Augustin Andriamananoro raisitsika mitehaka mafy be izy tompoko lasy tompoko vavy voalohany dia tsy hainy tsy saotra ilay mpandahatra ilay Andriamanitra Andriananary izay nitantana sy nivimbina ny diantsika rehetrarehetra ka natratraratsika zao taom-baovao izao andro raitoazato andro volamena izay iarahantsika mifanotrina mirarisoa eto amin'ity toerana manatantara ity kianja masoandro rovan'ny Madagasikara salanitra tompoklahy sarasara tompo vavy miaravantsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity manao safady raha toka andray fitenenana ary mangataka tsodrano sy mangata-dalana amintsika ray aman-dreny hovonana iadian'ny lohany ianareo olombe lonaka ampanjaka tsarava avy tompokolahy salanitra itsika tompoko vavy arabaina ianareo olombofidy rehetra loolona reo ben'ny tanàna ny olombotendry ireo gouvernoura indrindra ianareo tompon'andraikitra maro sivily sy miaramila araky ny sokaty sy ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy fa eto am-panombohana dia mamela ianareo raha toka isaotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sady rain'ny sotoavina malagasy izy no nanome lanja izao fiombonatsika rehetra avy amin'ny lafy valo ny nosy zao ka afaka indraytsika irankankalaza ampanetretena ampitsikitsikina ary anatin'ny fankatiavana am'izao anio alahady fa 10 volana marsa izao ary toy izany raha ampitso maraina miakatrandro fa araka ame 10 volana marsa taona 2024 izay atao manerana ny vohitra masina amin'ny faritra 320 eto Madagasikara mivantana ihany koa amin'ny haino aman-jery mpirenena ary tetrika isika ary faly satria eto Antananarivo eto amin'ny rovan'ny Madagasikara no ambom-piaonatsika eto amin'ity kianja mahafinaritra ity ny kianja masoandro izay ametrahantsika indray vato fototra vaovao ho an'ny fankatiavatsika ho an'ny fihavanatsika indrindra isoratsika ilay mpanorona dia ny filoha Andry Rajoelina izay nanome anitra indray sy nanome haja ny vakoka sy ny arentsaina malagasy afahantsika misitraka izao fototrafitra isa izao tsy adino any koa ny misaotra anareo tompon'andraiky mpanjakana rehetra manomboka an'Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian eo ihany koa ianareo ministra Isatsokaviny avy mpikambana ny gouvernemanta ary mamelana raha ampitsangana anareo tsirary avy mba ho fantatry vahoaka fa misolo tena ny Madagasikara ianareo eo anao Andriamatoa Toely Justin izay ministry ny atsi-tany Ramatoa Andrew ministry ny ponina sy ny firaisankina
Andriamatoa Rakotomalala Olivier, ministre ny Arena Kibony Tany, ary ny Zandrila, ministre ny Tontolo Iainana, Maxa, ary hitako eo manodidina akaiky eo tsy lavitra ny ray aman-drenitsika grand chancelier Marcel Ranjeva mivady. Sodra tompoko, maro loatra ianareo eo ny anavavy kelitsika eto amin'ny boriboritany faharoa député ny Madagasikara Lanto Rakotomanga mba mitsangana kely ianao. Ary misy ireo namana masovom-pirenena zay hitantsika eto a, monsieur le doyen du corps diplomatique, monsieur sady ambassadeur ny Comore ihany koa, Andriamatoa Pandrek Dara, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine. Ianareo namana rehetrarehetra zay misolo tena ny masovom-pirenena, ary misy koa ny iraka manokana alefa ny Ramatoa ministre ny raharaham-bahiny ihany koa antaleny kabinetra. Metsika ty akisy tompoko. Ary iaraka hitsanganytsika tarihan'ny Andriambavy Fenisoa Ratsimamanga, itsika rehetra ray aman-dreny ampanjaka avy amin'ny faritra zay tonga eto a sy aveto Antananarivo ny tendrombohitra 40 tompoko angatahanareo mba hitsangana amin'izao andro lehibe izao. Ireo no mandavatsika ray aman-dreny omekaja sy mameaja amin'izao lanonam-panokafana ny taom-baovao malagasy eto zao. Mahazo toerana tompoko mandrosoasina itsika menakavy. Ny teny teo moa ny rahalahy Richard Ramanambitana zay filohan'ny délégation manokana be ny tanàna na Antananarivo ny vohitra Madagasikara. Midika zany fa nosokafana Antananarivo ity lanonana ity tamin'ny fomba manetriketrika sy ampamendrehana fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy no miara ny fenta kehitriny manomboka amin'ny faritra 30 ny vohitra eto Kibony Merina, nanomboka atsika tamin'ny fanotompo vavahana teny amin'ny rovana Ambotrabiby ny alahady lasa teo, ny toy zany omaly ihany koa nakalazaina teny amin'ny rovana Ambotratrimo ny tany atongona, ny etsy amin'ny kianja ny Mahamasina sy ny toerana maro hafa ihany koa. Miara amin'ny fety, miara amin'ny faly itsika satria andray ny taom-baovao malagasy. Koa anio ariva dia horesetsika ny aizina ka nandrehitra lay afo tsy maty itsika. No safidiana manokana reo ankizy zay everitsika fa fanilo mpisavalala ho tompony ampitso ho kolokolo dimbom-vary ary sondro mihoatra akondro raha zay. Ao anatin'ny fahadiovampo ary ny fahatsorana sy mifanatretena na ny tompo azy afa nilaza hoe raha andova ny fanjakan'ny lanitra ianao dia miova toy ny zaza. Koa isorako ianareo ankizy izay ny aloha lalana mitondra reo fanilo hitondra azavana dia ilay afo tsy maty narehitsika amin'izao tankariva mamatonalina mantsara vahiny zao. Tompolahy sy tompoko vavy, raha tamin'ny taona 579 raha nandrava ny afo teto amin'ity rova ny Manjakamiadana ity dia ankehitriny dia ny afo ho averitsika indray mba afo tsy nandoro fa ino ndray fa nampijoro. Rovan'ny Manjakamiadana rehefa torotoro ny lavelona dia ino ndray ho lasa rovan'ny Madagasikara ho reharehany tantara satria manomboka anio izao sy anao dia hiaradi anandratra lay sotoavina amitrana indray la efa rovitra anefa indray
ilay lasitra efa rava ny fiandrafina sy ny fisaraham-bavana koa ho taom-baovao malagasy no simenitra ampiray sy ampijoro ilay mandabe ny fiandriam-pirenenana efa fonjanahary nosy tokoa Madagasikara iray ny malagasy anatin'ny faritra 3 sy ny foko 20 malagasy aho malagasy ianao malagasy isika manankasy ny firenena zay ny fandovany tamin'ireo razana fa indrindra ho avelantsika olova ho sarobidy sy ho velona amelona ireo taranaka mbola ifanimby isoraka eo tanareo vahiny rehetra izay namaly ny fanasana tsy adino kokoa ianareo komity mikarakara izao taom-baovao izao ianareo mpiara-miombonantoka ianareo mpiara-miasa eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ary ianareo rehetra zay nitotona fotsy na andro na masaka taony ny fototra sy ny velivy tao ny totovary sy ny tsakarano tao ny namakitay tsy misy asa kely na bitika fa lehibe ny fandraisana anjara anao tsiraray azy koa mamelahy raha toka anona anarana vitsivitsy zay nisolo tenanareo zay mpikarakara am'izao takariva izao ny tenako eo ny Andriambavy Feniso Ralandsona tsy mamanga ny vady ny andrina sy ny ampanjaka isany ao ny andrina Zakarias Patrick zay filohan'ny KMTM mba afaka mitsangana mba ho jerentsika raha ohatra ka ho izy tompoko metsika tiaka ny andrina Razafindrakoto Asina filohan'ny taranaka Ambotra Biby ny andrina Randrindratovo Henri ao amin'ny fikambanana Ambotra Atrimo trano kulturaly azafady tompoko Randria manana Victorio zay asa raha ho izy mba afaka mitsangana tompoko ny Andriamanarivo Josephin ao ihany koa ny rahalahy iray ny namana Rabedaoro Erisy eo ihany koa ny mpandrindra akapobeny zao etsika zao teo anivon'ny ministera raha matotale Rakoto Mavotsika mba mitsikitsiky kely ny andrina randrinan'andro ndrina Robert randrina toandro ndrina Robert ny andrina Mbolatina Ramamonjisoa ary misy hitako any ko misy olo tena ny zanadrana valona anosy manjaka asa tazako ao ny anabavy Irina Rakotomanga sa mbola tsy tazako teo izy ry ambondry mba tsorovy kely nge zalafa so de olona mitovy izy mihitsy io ka andrindra ianareo artiste eo amin'ivon'ny akademia pirenena sy ianareo technician isatsokajiny avy eo amin'ny aino manjery pirenena ny televisionna malagasy TV ary izay mampita izao lanonana izao mivantana isa-tokatrano manerana nosy eo koa ianareo namana mpanao gazety ary ireo niaraka nanomana zao etsika zao mbola ifamtontsika mianakavy amin'ny lohataona pararano amin'ny volana septambra ary mbola erahatsika ndray zay makalaza sy mifety anamafisana izay vato fototra efa napetraka tsika androany koa angamba tsy ho lava intsony ny fandraisam-pitenenana za entiko eto fa entiko amaranana angambany dia
te hiteny amintsika hoe ny ministra Pia izao etsika izao dia ny tenako mpiandro vola vita fotsiny ihany tsy tompony ao fa mpameron-dohany ary tiako no mametraka fa ny ahitarika rehetra izay nampijoro ary nampitraka itsika indray izao sotoavina izao rovan'ny Madagasikara izay atrentsika manoloana izao ho famerenakasina ny fomba mampanao malagasy toy izao izay nametraka ho isany amin'ireo andro telo lehibe iorenana fampandrosoana ny Madagasikara mifototra amin'ny loharano-karena maolona dia tsy iza fa ny filoham-pirenena ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sady ray ny sotoavina malagasy. Isaorana ianareo vahiny saina rehetra tsy mahindrana tongotra tonga ny azakazaka na fohy fotoana niaraka ny faly amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo tsy manam-paharoa tokoa izao fitiavanareo izao mendrika omekasina mendrika oderaina indrindra omemboninahitra koa mandrosoa asina ianareo tompokolahy sy tompoko vavy ho salama tsy arofy ho angidy lavitry ny faty any ianareo ho ambiny zava-manasatra ho mamiototra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ny andony lanitra ny tsiron'ny tany ane hipatrapatraka aminareo tsirairay avy koa arabaina na hitratra izao taom-baovao malagasy fidiovana izao manaova fety sambatra ho ela velona amin'ny fiankatiavantsika ho ela velona Madagasikara makasitraka tompokolahy makatelona tompoko vavy samy ten'Andriamanitra tompoko.
ankasitrahantsika gne tsy Andriamatoa ministry ny serasera nao kolotsainy ninday zay lahateny teo zay fanagnandray fanagnandreny izao tsika le hanasa iareo ka komity pikarakara izay tariny prinsesy Fensoa Ratsimamanga Zakarias Eris Rabedauro Robert Kelly Razanaka Hasinandranjatovo Henri Victoria Razanaka Laurent Imbola Nantenaina. Avisani. Asaigna pagnajagny nareo zay voatogno agnaragny teo zay hidigny ambany toy handray fitenenagny. Ny Andrina Zakarias Patrika izy no andray fitenenana. Raitsika mafy be reo ray aman-drenitsika radrazan'ireo reo ny vovonany diany lohany varivary ny andrininy tafony ray aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny fanjakana iroso manoloana an'ity fandrehetana sy faboroboroboana ny afo tsy maty tya mba iredaredy izy tya ary rehefa avy eo dia ho zaraina amintsika mianakavy. Isy fandraisam-pitenenana ihany koa ho ataony izy ireo. Tonga eto amin'ny fotoana ny zava-dehibe loatra sika amin'ny kolotsaina dia ny fandrehetatsika an'ilay atao hoe afo tsy maty. Afo tsy maty eo am-pontsika tokoa mantsy ny fitiavana an'ity nosy malalatsika ity. Ka namoizan'ireo razambe atsika rehetrarehetra ny ainy. Kanefa dia izao tsika eto tafavory eto miray avokoa ka amelona an'izany afo izany tsika rehetra. Atolotra ny ao amin'ny trano koltoraly Andriamatoa Andrenjatovo Henri ary tompoko ny fitenenana mba hoentinao manazava an'ilay atao hoe afo tsy maty. Eny tompoko, alohan'ny zavatra dia Andriamanitra ny fototra. Ka noho izany dia angataka amin'Andriamanitra Andrenanahary. Any ianao Andriamanitra Andrenanahary izay fototra ny zavatra rehetra, antony zavatra rehetra ary isin'ny zavatra rehetra. Any ianareo razana ny Androana, tsirin'ny aina, nampitombony nofo, nampitotoy ny taolana, ny taiza ary nanabe. Any koa ianareo zava-manakasina eto amin'ity toerana ity. Ianareo tendrombohitra 12 masina sy ianareo 12 manjaka, ny zanahary atsinanana, ny zanahary andrefana, ny zanahary avaratra, ny zanahary atsimo, indrindra fa ny zanahary vadimy voan'ny tany. Foaziny ianareo avy manatrika avy manoloana ikarakara n'ity taom-baovao malagasy ity izahay. Ka mangataka Andriamanitra Andrenanahary mba ho salama finaritra, hiada-pinaritra ho sosomandina ary ananamby ampy, hifanaritra ny vady aman-janaka, ho mamiototra amin'ny mpiarabelona. Hitombo asina androso laza, tsy ho solafaka raha mamindra, tsy ho tafotoana raha mandeha, tsy haratra ny antanan'ny tena, tsy ho simba ny antanan'ny hafa, ho lavitry ny mpialina, ho lavitry ny tsy tia ary tsy ho fantatry ny mpakahala. Fa ny alohany tsy asakana, ny arina tsy atratra, ny ambany tsy amingana, ny ambony tsy anindry, ny andaniny roa tsy anery Andriamanitra Andrenanahary fa mba hisosa
soamatsara ny dianay indrindra fa amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy zao ka zay ingo no anaovanay ny tsodrano manao hoe ho toy ny masoandro androtsaka isan'andro tara-pahasambara ny isambaravarana itony rafitsikina ary fifaliana ho an'ireo zay orika tsy nahita tory izara mofinaina ho an'ireo zay mitaraina mba ho fiadanana ho an'izay tsy manana anahaka ny lanitra ny entoento anitra androtsaka hatrany tsy reto atany tsy anisy fetra fa ho an'ny rehetra masina ny tanindrazana ho antsika menakavy zay tsodrano zay. Makasirika indrindra ny ao amin'ny trano kulturaly tsika zay soloany ny andrina andrenjatovoanry tena fa isandray tsika dia mba heno kely ny fitarohan'ny Zakariasy zany izy ny anao farany fa ianao mba mangataka anao rasanaka. Saotra nanomeny fitaronana masina ambony masina ny manana ny masina eto amin'ity rovan'ny Madagasikara ty nahazo ny andro aby atsika menakaby itsika vahoaka malagasy mandeha miandalana fa mody vetiny ihany ny rano atsakainy lafo ny valo sy ny zoro ny efatra ny fokom-pirazanana 2020 zay velona sy miaina-ankehitriny ny misitraka an'izao fiombona-po fiombonana ara-tsaina izao eto Madagasikara tsy maneno tokoa ny antsiva raha tsy ny tompony no mampaneno azy pitaridalana any anay eto amin'ny pitazona ny fomba sy ny netindrazana amin'ny mahataranaky ny mpanjaka taranaky ny masina no nitariana ny raharaha ka mahazo ny bitaka mahazo mitindraka ny vahoaka malagasy fa andalana amin'ny fametrahana ny tena izy ny maizay ny malagasy isika tompoko soava tsara aby atsika samy hotsatry ny taona mitsingeringeringy indrindrindrindra ny taom-baovao izay mbola ho avy dia ny volana septambra ihany koa ny lohataona tsy nambola ny lohataona izay efa matomatesana ny tetezana ny reny vohim-paritany enina teto Madagasikara soava tsara aby tompoko. Makasitraka anao ny andrina razanaka fa izao ndraitsika dia manasa any rasafindrakotony asina avy ao Ambodrabiby mba handray ny anjara fitenenany. Saotra ny princesse voalohanteny dia tonga eto ny tenako ny raha ny fikambanana taranaka Ambodrabiby izay asin'ny merina izay ao amin'ny zoro firarazana izao toerana rova Madagasikara zao mba amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy zao mba hamerikasina antsika malagasy ao anatin'izany no entiko ny manazava ny hoe maninona isika no andrehetra an'izao afo tsy maty izao. Ny afo dia tandindony fahazavana zay fahazavana zay zany ny andretantsika n'le afo tsy maty dia mba ho firariana mba azava ny lalana izorantsika miditra any amin'ny taona vaovao sy ny taona vaovao ho avy ray manontolo io. Ny afo ihany koa dia tandindony hafanana. Ny hafanana dia midika fahavelomana fa raha tsy misy ny aina tsy misy ny fahavelomana dia mangatsika. Izany hoe firariana zany ny andretantsika n'izao afo zao dia tandindona hoe mba samy ho velonaintsika mba samy ahavita soa iny taona vaovao ho avy iny.
ny afo ihany koa dia fanadiovana ka raha andrehetra n'izao afo tsy maty zao tsika dia andresy ny aizina ary andresy ireo ratsy rehetra izany a no entsika anampiretana izao afo tsy maty izao ny afo ihany koa dia tandindo ny fitiava-tanindrazana ka voretso isika malagasy avy amin'ny lafy valinosy a maneho fa malagasy a mirahina malagasy mifamela malagasy miara miray saina dia mahavita zavatra toy izao koa mankasitraka indrindra zay a ny fitondram-panjakana ankehitriny a indrindra ianao andrimatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina nanaiky niay izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao satria hatramin'izay dia tsy mbola nisy zany ary tsy mbola nisy ny hoe fankalazana taom-baovao malagasy eraky ny faritra 320 dia mirary soa anao zay a mirary soa ho an'ny tsika malagasy tsy hakanavaka mba samy hotratry ny rapitso ane isika misaotra tompoko dia toy izay raha ny fanazavana an'ilay atao hoe afo tsy maty fa tena mialohan'ny amarana anazy izay hitondrany Andrina Zakariasy ny fitenenana dia nanahirana ilay nandrehan'ilay hoe Robert le kely teo dia aseho kely eto izy aloha fa tena lehibe mihitsy izy tsy amin'ny vatana ihany a fa lehibe amin'ny lafiny rehetrarehetra me anao aloha fitenenana mba ahafahantsika saotra tompoko lavo saotra tompoko vavy teny foy no ataoko Robert be satria zato kilao latsaka kely makasitraka aloha reo andrindreny taranaka reo mpanjaka ray mpanjaka reny tompona anarandray tompona anaranyreny masy teny amin'ny toerany avy amin'ny lafo valonosy tonga eto amin'ity toerany ity tsy hanavahana fa ny fanajana rehetra dia ombako manana nataony teo aloha fa teny tsotra ny any randrina toandro fa teraka eto amin'ity toerany ity raha ny fijerena nireo ray aman-dreny avy any amin'ny lafo valonosy sy ny vazantany evatra dia eto no teraka ny firaisam-pirenena sy ny fihavanam-pirenena tena izy raha ny fahitany reo ray aman-dreny reo ary mety ho tahin'Andriamanitra ho tahin-Janahary tsika rehetrarehetra menakavy mba hitondra sy hanandratra n'ity firenena ity amin'ny hasy-pirenena iombona ny malagasy rehetra manerana ny nosy hatrany velany saotra tompoko eny ary mandroso ianao ny Andrina Zakariasy mipatropatro akito aby ny ampanjaka sy ny andiana indrindra fa ny loharanony sehoana ny viavy mangatadalana koa ikorana satria zany teny boninahitra teny mpanajana voalohany misaotra ny princesse raha tsy mamanga feny soa satria koa tsy izy a tsy tanteraka ny fankalazana magnetriketrika nataontsika niany magnerana ny Madagasikara nagnantso izy nagnantso ny mpiantsehatra jiaby ta Madagasikara indrindrandrindra tamin'ny Roatonta izay niezaka nankalaza ny taom-baovao malagasy mars avril sy ny septembre hetaeta ny filoham-pirenena oziny ary indrindrandrindra manana ny ministra ny kolontsaina antsika izay miezaka mafy handala ny soatoavina malagasy mandalo kiondala ny Madagasikara amin'izao fotoana satria ny antony hampiraisaigna antsika jiaby satria fantatra mazava tsara fa ny firenena miady an-tragno dia ny afara amina faharavana tonga ny fotoana hiraisantsika saigna hananganantsika firenena
vagnona satria fokom-pirenena maro mandrafitra ny Madagasikara anefa ny voazarazara ny fomba io samy manana ny ananjy. Raha atoroko antsika jiaby ny message na telefôna zay voaray maro magneragna ny Madagasikara avy amin'ireo ampanjaka Lonaky Sojabe magneragna ny Tinosy ty. Ny fidiovana samy manana ny ananjy fa atomboka antsika izy manomboka ny any, manomboka maraigna, manomboka keo ny fidiovana amin'ity firenena ity. Mbola ho avy ny fitampoa, mbola ho avy ny fisaina, mbola ho avy ny fandroanandrika, fa manomboka antsika ny any. Vanim-potoana tsara hitondrantsiana ananjy, iny ny vanim-potoana diavintsika ny any dia ny fararano. Raha tonga ny fararano vokatra ny vary, hitantsika keo eo angambany ny saloim-bary, avy ny sangobary zany antsika. Ino ny tokony atao? Fisaorana Zagnahary, fisaorana razana fa vokatra ny zavatra ny sasarantsika. Am'lao taonantsika mangataka ndraika amin'ny Zagnahary sy ny razana satria hanomboka ny taom-piasana mba ho taona zina ny taona ho avy. Amin'ny fotoana keto atao amaraigna ny tatao, tsy fomba aminay akagny zany fa misy natao aminay akagny hoe petradango mitovy, sangorona ny vary voalohany alohan'ny hinanana ananjy, atolotra Zagnahary, atolotra razana, hisaorana fa namiany sakafo. Raha ohatra ka magnano an'izany aby, aherigna amin'izay fomba zay ny eto a Madagasikara hoe ny mpamboly vary jiaby misaotra Zagnahary, misaotra razana, fa vokatra ny vary nambolina, tsy ho tratra mosary antsika. Tsy mihinana stock tampon kao antsika. Ny afo tsy maty, fagnampam-pahazavana ny indosiko. Rehefa tonga ny fararano, mitongilana ny tany, magnalavitra ny masoandro, ny labolantany atsimo, me mangatsiaka zany, me lava ny alina, me mizigna, indao arihitra ny afo mba hampafana antsika, ary tsilo antsika maizina mandra-pitongava ny hazavana amin'ny lohatao. Akito zaho magnantso Zagnahary, magnantso razana, engane isava ny aizina amin'ity firenena ty. Misaotra tomboky lahy, misaotra tomboky vavy. Tonga eo amin'ny fotoana ary tsika anatanterahana ny afo tsy maty. Misy nanafatra tato hoe anjarako ny no miantso an'Andriamatoa Minisitra andrehitra ny afo tsy maty. Mandroso ianao Andriamatoa Minisitra. Andriamatoa Minisitra no andrehatra ny afo tsy maty, kanefa na izany ary maro ihany koa zany ireo minisitra manatrika etona zay ataoko hoe miara miketrika ny mahasoso mahatsara ny tinositsika ity, koa dia manasa anareo tompoko mba mandray anjara miaraka eto tsika rehetra rehetra
manainga anareo ampanajana tompoko. Abizany. Ny Andriamatoa PDS na Tananarivo ny Andriana Ramanambitana manasa anao tompoko. Andriamatoa ny Andriana Ranjeva manasa anao ihany koa zay tompoko satria hiaraka tsika ifanotrina eto mba hafanane ity Madagasikara ity. Ny filohan'ny délégation manokany tanàna Antananarivo koa dia asaina hidiny ety. Ao koa izy zay. Filohan'ny mpanolontsaina ny Ramatoavadiny dia mba manentana antsika ihany koa ho avy eto. Zandrivavy Princesse Volanirino io ihany koa raha tsy azontsika adinoina kosa ny solombavam-bahoaka atsika Lanto Rakotomanga azafady izy tsinona mazava ho azy fa solombavam-bahoaka eto amin'ny boriboritany faharoa ary tazako eto koa fa mbola misy solombavam-bahoaka ny 6e arrondissement eto amintsika manasa tompoko ny secrétaire général ny gouvernement tandore etsika rehetra tompoko manasa anareo mba hiarana fanany zao afo tsy maty zao eto tsika miampitatrany mba ahafahatsika mitahiry ny fitiavan-tanindrazatsika rehetrarehetra dia iza ihany koa eny ary dia lina tokoa zay Andriamatoa ministry ny kolotsaina sy ny serasera hianika ao anatin'izao holazainao sy ambaranao zao tompoko. Ao ianareo mpanjaka ny fandimby teto amin'ity rovany Madagasikara ity. Ao ianareo Ray aman-dreny filoham-pirenena ny fandimby ny tantana ny Madagasikara. Ary eo ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera zay soloana itena no andrehetana ny afo tsy maty, afo izay redareda mariky ny fitiavatsika nyty Madagasikara ity, anazava ny lalantsika ho any amin'ny vinam-pampandrosoana, itsilo anafana ny fiainatsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa, koa areitsika izany afo izany ho fanokafana ny fomba ofisialy ny taom-baovao fidiovana anio fahafolo ny volana marsa taona 2024. Ankehitriny isika dia hikarakara andrehatra ny afo tsy maty. Maria manokana fa ny taom-baovao malagasy dia fomba malagasy fa tsy finoana. Koa alohan'ny andrehetana ny afo tsy maty dia misy ny fombafomba izay ataon'ny Ray aman-dreny eo anivon'ny trano kulturaly malagasy. Koa manasa anao rahalahy Andrija Tobo Henry anao izany fangatana izany. Afaka mba midina tiako ve ny anabavitsika
Ramatoa Aingo Ravatomanga izay miaraka amintsika eto Ray aman-dreny koa. Ao koa ny anabavy ny andriambavy Rinara Kotomanga mpamidina kely miaraka amintsika eto. Tazako koa ny sénateur ministre Rina Andriamandavy 7 rahalako mba midina kely aty anao fa sady misolodena ny eo anivon'ny primature ihany koa fiadidiana. Monsieur le ministre azafady Rina tompoko. Rehetra ny afo tsy maty miroborobo miredareda mahazo hafanana ary mandroaka ny herin'ny maizina azahoantsika hazavana. Mariana tompolasy tompovavy fa rehefa mirehatra ny afo tsy maty dia mamonjy ny toerantsika isika rehefa avy eo fa mbola misy ny fampisehoana sy ny question kanto ataontsika. Eny toerantsika no zaraina amintsika jiaby manatrika eto ny afo tsy maty. Samy azo anjara daholo tsika rehetra zay tonga eto. Rehefa mirehatra ny afo tsy maty dia marihana fa mbola miverina maka ny toerantsika isika rehetra. Ny fakana sary dia rehefa avy eo tsika maka sary tompoko. Manasantsika rehetra amin'izay amonjy ny toerana tsika nandrehatra tsika ray aman-dreny rehetra zay nandrehatra ny afo aka toerana rehefa avy eo satria mbola mitoy ny fampisehoana sy eo kanto zay ho tanterahantsika amin'izao akatoko ny taom-baovao zao famaranana ny fidiovana mialohan'ny rosotsika amin'ny fotoana rapitso zay anaovana ny tsodrano izarana ny saloim-bary ary koa anaovantsika amin'ny tatao dia ny vary amin'ny ronono tondra tantely atsy fidasina
ato amin'ny rova amin'ny Madagasikara ihany izany tompoko lahy sy tompoko vavy. Sifirite, siti avandi vandi samba sati afiavana. Zao dia miangavany Andriamatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina sy ireo ministra namany amonjy ny toerana amin'izay miaraka amin'ireo ray aman-dreny rehetra ara-drazana tarihan'ny princesse fa mbola mitohy ny fotoanantsika rehefa avy eo tsika mbola afaka maka sary tompoko. Dia ho zaraina amin'ireo ray aman-dreny ministra rehetra. Ya. Ny princesse sy ministra ny serasera sy ny kolotsaina zany a tsy mbola miakatra fa ry zareo ny zaran'le afo amintsika isika rehetra kosa dia mba iangaviana hiakatra aka ny toerantsika amin'izay tompoko. Manasantsika mpitiavana tompoko. Rehefa avy eo tsika maka sary a. Rehefa avy eo tsika afaka maka sary fa afaka mamonjy ny toerana amin'izay tsika tompoko. Satria mbola hitohy ny fiarahantsika amin'ny lanonana tsy mitotorepika miaraka amin'ny mianaka ary dia masandro miletika tokoa mampalahelo a. Kanefa na eo raha masandro a dia mbola misy ny afo miroborobo manazava sy manafanatsika. Eny are dia amonjy ny toerantsika amin'izay tsika tompoko. Eny ambony indray tsika mifampiaraba ianareo mpanao gazety a mba somary ataovy malaladalaka kely le lalana iakaran'ireo ray aman-dreny sy havatsika izay nanafiaja sy name voninahitra ty lanonany ty. Malagasy manokatra azafady.